tonga soa tamin'izao andro fahatelo izao sika rakizy. Omaly isika dia nahita ny fiaonan'ny Luka tamin'ny Bezalila ary nahafantatra ihany koa ny hoe manome antsika fahaizana manao miavaka ny fanahy masina. Androany indray isika rakizy dia ahita hoe manomeza ilaintsika ny fanahy masina mba ahafahantsika mitarika ihany koa. Ndao indray ary ndao ary ho jerentsika ny toy ny tantarantsika androany. Tonga teo amorony ony ny renirano lehibe anankiray i Oriel sy Luka. Nisy olona marobe teny amin'ny lafiny roa amin'ilay renirano dia nisy liona, nisy zanak'ondry sy biby maro hafa niara nilalao tamin'ny olona teo. Tena lamina zavatra rehetra ary feno fiadanana. Inona ity toerana ity? Ho sisy Oriel mantsy Luka mantsy ny Oriel. Eto amoron'ny ranonaina isika izao i Oriel. Makivaky ny Jerosalema vaovao manontolo io renirano io ary ny tena mahagaga dia mivantana avy ao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy io. Wow! Tena mahafinaritra izany toerana izany hoy Luka, sady niazakazaka izy namihana ny girafa anankiray dia rehefa nifihin'ilay girafa izy dia mba nolelafo ny girafa ihany koa ny tarehan'ny Luka rehefa avy eo. Nisy olona nanantona rehefa nahitan'ny Luka teo. Namako koa izy hoy ilay lehilahy, namako koa io girafa io. Nahatsikaritra zavatra manokana teo amin'ilay lehilahy Luka. Nisy hazavana malefaka teo amin'ny tavany, feno fitiavana ny fijeriny ary feno fitoniana ny feony. Iza moa ianao? Ho sisy Luka mantsy azy. Toa ny ohatrany hoe efa hitako izany ianao I Mosesy, olo malaza eo anoloanao io sisy Oriel mantsy azy. Malaza zany ve? Ho sisy Mosesy ntsika. Efa taona maro izay teto amin'ity toerana ity hatramin'ny nananganan'Andriamanitra tamin'ny maty sy nakany anahy ary niara-monina aminazy taty. Nanaraka azy nakeny amin'ny moron-drano Luka ary gaga nahita ny hatsaran'ny sy ny filaminana tany amin'izany toerana izany. Toy ny kristaly ilay rano. Luka, efa eo anatrehan'ny Mosesy ianao izao sisy Oriel mantsy azy. Aza fela handalo fotsiny ny fotoana iarahanao amin'ny Mosesy fa anontanio anazy hoe ahoana ny fomba niasan'ny fanahy masina taminy. Nisy fotoana manokana teo amin'ny fiainan'ny Mosesy izay nanampy antsika hafantatra ny fanahy masina dia namaky izay voalaza tao amin'ny Nomery zareo. Nomery 12:12 sy 17. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, manangona fitopolahy amin'ny loholon'ny Israely hoeto amiko dia izay fantatrao fa loholona amin'ny firenena sy ny mpifehy ary eto miaraka aminao eo amin'ny trano lay fionana izy. Dia nidinao ka hiteny aminao eo ary izao andefa ny fanahy masina ao aminao ka ametraka izany eo amin'izareo ihany koa ary hiara-mitondra ity firenena ity ianareo fa tsy ianao irery intsony no hitondra azy. Tao aminao izany ve ny fanahy masina ary Mosesy? Dia avy eo dia nizarain'Andriamanitra tamin'ireo fitopolahy ireo ihany koa ilay izy. Ianao ve no Hebreo voalohany nahazo ny fanahy masina? Tena mahagaga izany ho sisy Luka. Ry zanako malalako ho sisy Mosesy. Mamofahatserovana sy mampatsiahy tantara maro ny fanontaniana apetraka ao. Lehilahy tsotra fotsiny izay miezaka ny hanao ny tsara ho an'Andriamanitra. Nanao fahadisoana imbetsaka anefa ary Luka fa Andriamanitra no ny famindrampony dia namela heloka sy nananatra anahy izy.
natahotra ve ianao tamin'izany fotoana izany? Mazava loatra ozy izy Mosesy. Niala avy tany Egipta niaraka tamin'ny olona mihoatra ny 2 tapitrisa tamin'izay fotoana izay. Vahoaka maro tsy fantatro izay tokony atao, ary raha tsy noho ny fanahin'Andriamanitra ny tari-dalana dia tsy fantatro izay hiafarany tantaranay. Narotsak'Andriamanitra mba hiasa tao am-poko ny fanahy masina, mba hitarika ny vahoaka nakany amin'ny ranomasina mena tany anefitra. Lehibe sady mitadidasika ny olana izay niseho, be dia be ny olana niseho. Tsy nanana sakafo zahay, tsy nanana rano zahay, nisy bibidia nampidi-dozanay nitady handripaka ny vahoaka tamin'izany. Tena hoe be dia be ny zavatra niseho fa izany dia nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny mandrakariva. Ny fanahin'Andriamanitra no nanome izay nilaiko mba hitondrana ny vahoaka zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana. Dia mahavariana tokoa izany ry Mosesy, hoy izy Luka mantsy azy. Angamba tsy nisy lehilahy hafa niaina fanandramana toy ny ianao mihitsy tiakory avokoa ange ny tantaram-piainanao ry Mosesy. Vonina hoy izy Mosesy. Na oviana ianao ny te hiresaka amiko dia tongava aty fa holazaiko aminao izany tantara izany. Hay, eny ary ho avy foana ary zahay mankasitraka dia mandra-piona ihany koa. Voamariky ny Oriel tamin'izay fotoana izay fa tokony efa handeha zareo. Dia hoy izy mantsy Luka hoe andao amin'izay tsika handeha Luka, fa isika ange mbola handeha hijery planeta maro samihafa ho asehoko zavatra be dia be ianao. Dia nitsika Oriel dia niteny hoe andao amin'izay handeha isika sy Luka. Veloa Mosesy, mandra-piona Mosesy amin'ny manaraka indray isika mihaona. Dia lasa Oriel sy Luka. Hanao fampiarana isika androany rakizy raha nahafinaritra anareo izay tantara izay. Ataovy ao anatin'ny taratasy anankiray izay zavatra nanaitra anao tamin'ny tantaran'ny Mosesy. Soraty ao anatin'ny taratasy hoe inona ny zavatra izay nanaitra anao. Dia omeo pastera na olona ilay izy ilay sary dia asio afatra mampahery. Ao anatin'izay izany ianao dia sady manao soratra raha mahay sary ianao dia asio sary ihany koa ny sary ny zavatra nahafinaritra anao tamin'ny tantaran'ny Mosesy izay niarahantsika teo, dia sarao amin'ny hafa izany. Tonga amin'ny fotoam-bavaka indray ary isika. Androany indray isika rakizy dia hivavaka manokana mba hiasa mikery ao amin'ny fiainantsika ny fanahy masina. Hanovantsika mba ho mpitarika mahery tahaka ny Mosesy isika na dia mbola zaza ary. Hivavaka ihany koa isika mba hanomezan'i Jesosy antsika tombotsoa, hampiasa ny fahaiza-manao mitarika mba hanomana ny ankizy ohatrantsika ihany koa amin'ny fiavian'i Jesosy fandroany eny amin'ny lanitra. Koa andeha ary hiaraka hivavaka isika rakizy. Jesosy io misaotra manokana satria mifidy anay ankizy ianao mba ho mpitarika ireo ankizy namanay ihany koa eo aminao. Omeo anay ary ilay fanahy masinao avy any aminao mba hahatonga anay hanana fahasahiana tahaka ny amin'ny Mosesy, mba afaka hizara amin'ny hafa ihany koa ny fitiavanao ary hitarika ny hafa ho eo an-tongotrao Jesosy. Ka ny fiainany ankizy rehetra izay nanaraka an'izao fandarana izao dia ho fitoriana teny velona mba hahatonga ny hafa eo aminao Jesosy, ka ho vonina hitsenanao eny amin'ny lanitra izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny saingatana izany vavaka izany. Amen. Mankasitraka antsika dia mandra-piona indray.